zazavalitany andriano zavakely zay zany menasy indreo tamina basy ny sanany rahogny ty filony basy ty tegny meso tamin'ny propagandiny André Rajoelina teto moa hoe amigna vahoaka ambolean'ny vahoaka zany io tany fandrobana zay taon'ny fanjakana io taon'ny tanànanay olo malemy viteraka herignandro fa tsy mihinagna nanomboka ny 20 janoary 2024 ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny fokotany folo ao amin'ny districtany Mampikony sy Port Berger izay namboly ny tany antsoina hoe lot de colonisation Port Berger vahoaka mahatratra 3 arivo eo no nitsoaka ary miafina any anaty ala sy any anaty rano ary olona 700 eo no nahiditra ponjy no ny savorovory sy ady tany. Ialalina ny disadisa ara-piarahamonina amin'ny roaponina any amin'ny velaran-tany Midagaska navela ny colon any amin'ny distriktany Mampikony sy Port Berger no ny firaisana zikombakomba ny manam-pahefana sasany amin'ny orinasa lehibe izay mikendry hahazo manontolo ireo tany ireo. Miaina orooro fokatry ny fanenjehany mpitandro filaminana karamain'ny orinasa io ny fianakavian'andrivony izay mivelona tamin'ny fambolena ireo tany izay navelany vazaha mpampiasa azy taloha tany. Matsiaro ho tsy misy mpiaro intsony izy ireo ka mananky tena amin'ny filoham-pirenena mba hijery ny momba azy ireo. Diny zavatra fandrobana zay taon'ny fanjakana io taon'ny tanànanay isan'andro zany de enjehny reto vahoaka reto ampilefasiny agnaty ala akoatran'izany le samborona ao fanigadragna fa misy 700 ao ao prison ka de manentana ny mpitondram-panjakana mitodika an'izao zavatra mba hitady fampiasagna fikasika ny fampiavagna mba tsy tokony misy ny fampiavagna amin'ny tanàna fa tsy ny vahoaka ny enjegna ohatra ny manenjika zavatra hafa eto an-tanàna ka malahelo tompo manentana indrindra ny filohajaina André Rajoelina zay andidiako zay fanjakana toanako eto amin'izay toerana misy aizao. Araka ny voalazany ireo solitena pokon'olona dia nampanantena Andriamatoandro Nirina Rajoelina tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny 24 fa raha voalaniny izy dia baiko fotsiny no ataony dia atolotra ny fokon'olona io tany izay mitondra ny titre lot de colonisation Port Berger. Tanin'ny colon io zany tamin'ny propagandiny André Rajoelina teto moa hoe amigna vahoaka ambolean'ny vahoaka zany io tany de fa ela zany fokon'ologno nangataka tany nanomboka tamin'ny 2004 jusqu'aujourd'hui. Indrisa nefa ny mifanohitra amin'izany zavanitranga fisamborana sy erisetra no tena zavamisy iainan'ireo vahoaka ny toerana. Angeto zany de karazana ohatrany hoe tena famoretana zay zany tena izy satria misy sandarina makarazana manao an'izany sesitra zany eto aminay eto amin'izao de rehefa misy zavatra kely sy akastahanjare zany tonga de fa samborona de tena amin'ny sandarina ary agny zany afa anisany efa voasambotra tany zany de fa mahafanana fahan'ny tribunal de hotady mbola ho kapohinjare zany zavatra satria zay koa misy vahiny diasanay ary zay zany zavatra tena hitako tena mahavoa azy tena misy zavatra sy mety satria tamina probasy zany menasy amina zazakely amin'ny basy eto atao amin'le raha tany misy zazakely zay zany menasy indreo tamina basy zay zany zavatra tena mampalahelo de tanànanay zany le mpitandro filaminana zany sa tena mpitandro filaminana aminay eto. Mire fito amin'ny valopolo sy 740 hektara ny fitambaran'ny velaran-tany ny fanolanana ary any mpanjanaka ny tany adiana izay nomena ny anarany Michel Viqueur tamin'ny andro fanjanahantany. Tamin'ny voalohany i Viqueur tokony tany niarany asa tany Viqueur zahay sary nisy zaly ohatran'izeo tany Viqueur satria afaka i Viqueur manole tany ivelomanay fokon'olo avy teto CCB de nanao ohatran'iny koa magnome tany magnome masabory agnisana iveloman'ny fokon'olo avy reto sy kota reto magnenahena zay fokon'olo tany miseneto mamboly vary zay satagno de alainjareo varinay de potehinjareo songiny na amin'ny tracteur na amin'ny angajinomby. Ireo fokon'olona niara-miasa tamin'ity mpanjanaka ity teo aloha dia milaza ho tompon'ity tany ity. Ny vondrona Sokota
Amin'ny alalan'ny orinasa Cotonou Real Estate SA kosa dia milaza ihany koa tompon'ny tany ary mitaky ny fandroahana ireo fokon'olona. Malahelo zany zaheo ohatrany tsy nahazo mpandeha-pahalemana fô nahazo ampandrava satria nohapampana zany zay zavatra mitranga. Antony fahavean'izay teto zany andeha nambotr'ologno nandoto tracteur zany. Kanjo zigny zany tsy hitan'ologno nandoto tracteur vahoaka ny kobagniny hatraty tsisy lalahy aketo. Iray volana sy tapany taoriana amin'ny fifandomana teo amin'ny fokon'olona tao Mampikoly sy ireo vahoaka pomban'ny orinasa Sokota izay nahatonga fandorana tracteur miisa 7 izay nandrava ny volon'ireo fokon'olona dia tonga tany an-toerana ireo gendarmerie miisa 20 andamina ny raha ratsy fandriam-pahalemana ny toerana. Raha nandrasana andamina ireo gendarmerie ireo dia mifanohitra amin'izany no nataon'izy ireo. Tamin'ny 2018 zany nisy mamboly vary zay fokon'olona. Mamboly vary zay fokon'olona aby reo Sokota reo magnapotiky vary eo amin'ny tracteur. Lefa tonga teto ny depiteny Mampikony, depiteny Port Berger nagnelagnelagna tamin'izany jusque nandefa n'ireo tracteur reo nody. 2021 nisy fagnapotehana voly koa natandreo tany Antsiraka. Nisy tracteur enina tamin'izany dia sosotra ny vahoaka. Nidoran'ny vahoaka zany ny sasany tamin'ireo tracteur reo. Dia tamin'ny 18 janvier teo tonga teto ny gendarme tegna maro nandeha nanambotr'olo, maro ny takatra fa maro koa ny sy takatra. Izahay fokon'ologno mpamboly amin'ny tany io eto tegna maro miisa 900 mahery. Nilefa bijiaby amizio. Mametra-panontaniana ireo vahoaka hoe movy ara-dalàna ve ny fandefasana singa ny gendarmerie andravany volon'izy ireo? Avy aiza ny didim-pitsarana mandidy ireo mpitandro filaminana sy ireo andian'olona miaraka amin'ireo tracteur izay nandrafany volon'izy ireo? Raha araka ny voalazan'ny lalàna mantsy dia eloka lehibe ary fandakan-dalàna ary voararan'ny lalàna ny fanimbanany voly sy ny famotehana fananan'olona. Mbapindrinareo zayko ny tsisy fanjakana zay satria ambony ireo fanjakana anay baka président Sokota ambany Sokota eto zay ny fritikely magnaniky ndeny madinidiniky tovitovy lahy makamaka andreny gedageda miparitaka tsy hita tanimboagna jiaby. Ny sanany rahominy ny tifiriny fasy ty tegny meso mivona eny baka matahako saka voatetiky meso. Movy ireo nandrasana mpandry fahalemana ho an'ireo vahoaka tsy vaky volo afaka misafidy ho any an-dalany sy ny ankilany ary afaka mendany amin'ireo andian'olona manokana mba hampiorory ireo vahoaka izay anjadiany zay eto amizao misy couvre-feu aminay eto. Asa mba mety le fomba indesanjare zay tovolahy magnano couvre-feu. Misy ologno nilefa agny ampitandrama. Aligny mpagnano couvre-feu taho aminjare gendarme miaraka aminjareo mandeha manambotry ologno agny. Asa hasan'ny mpagnano couvre-feu zay asa karakory. Dia ny président fokotaninay eto koa izy moa tegna agnaty kisany magnenjiky ologno eto. Misy mpivarotra aminay eto vadin'ny lehilahy mpiady tany reo takatra amponja. Tsy tiany mivarotra, tsy tiany magnano velon-tegna, tsy haiko antony. Asa ino ny antony? Zany avy zany raha mahazo zay. Araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mponina ao Antsiraka dia gendarme manodidina ny enimpolo no tonga teny an-toerana ny sambotra ireo tantsaha voaroeroe ho nandray anjara tamin'ny hetsika fanimbana ireo tracteur miisa 7 ireo. Tsy miaramila tsy gendarme manambotry fa ologno miaraka amin'ny fibara amin'ny zavatra maragnitry ndesindreo manambotry olo zany. Dia manologna fanamborana regny misava tragno fa mihidy migala lakile dia savaindreo. Ary vadin'le olo samborindreo ndesindreo le vaiavy tsy hay zay fandrafandreo anazy agny. Dia manologna an'iregny zany le olo milefa agnaty rano zany filifasan'le olo kofa milefa eto. Mitsaka rano dia milarano eraraka amin'ny tenda ndreo sakian'olo dia agny le olo mivony matora amin'ny aligny. Nitsoka ny afina ny anaty ala ireo tsy tratra tamin'ny oalina io ka namela ny vady aman-janany ary ny zokiolona teo an-toerana. No nitoetra mahazo azy ireo dia any anaty ala na any anaty rano izy ireo no miafina ary voatery mihinana sakafo manta tsy izay hita any anaty ala any no mameloman'izy ireo ny tena. Anivon-drano toerana misy zahay akagny misy dongo ampovoan'ny rano igny zany tokotokonay magnoragna tapaka fogna ny andro sara jiaby atampony lohanay na matsanga na amin'ny andro haligny. Miara-matory amin'ny biby zahay agny ka mangady vahatra azo mety hoanigny marahaly agnarany zany sakafonay akagny agnaty ala akagny.
Ny vehivavy bevoka teraka irery eo an-tokantrano tsy misy fanaraha-maso ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza satria tsy misy mpitsapitsony ao an-toerana. Misy aza vehivavy bevoka teraka any anaty ala nitsoaka ny fampijaliana sy fanolanana izay nahazo azy ireo. Raha vavika teraka hambana agny agnaty ala amin'ny fivoniagna mivony agnaty ala agny teraka kambana sahirana. Zay koa teraka koa tsisy lalahy kobonigny aby lalahy jiaby milefa. Voerigny andro nitirahagna zany zay tena sahiragna tegna mafy mba mangataka fa mbo jerevinare fa tena sahiragna na magnôragna andro na tsy magnôragna agnaty teraka manokagna tato magny mandre agnaty ala agny ana igny ato manokagna aminjay arena mantotreka ato aminjay kotabenjare koa. Nandritra ny fifanenjena izay ny fanaovan'ireo mpitandro filaminana tamin'ireo vahoaka dia vehivavy iray niteraka kambana sy tonga volana tany anaty ala. Magataka ny mba hijerevana azy manokana araka izany ity reny izay teraka jiara-potoana ity noho ny tsy fahasalaman'ireo zanany kambana izay teraka tany anaty ala ireo. Mangataka zahay filoam-pirenena iandron'ny Marina Rajoelina mba hijery zay ankaiky amity raha mahazo reto zanako reto. Mahazo zahay verjo zany zahay tsy manandroma mba hiaka zahay. Angatahana ary hoany navadin'irina iandro Rajoelina mba hizahazahay na amin'reto zanako reto na zo mahaverjo zahay mba hagnampy hijery maso ankaiky reto zanako reto izy reto mbola agnatin'le marany. Manapatra ny heriny amin'ireo zaza tsy ampitaona sy ireo vehivavy ary ireo zokolona tanteraka ireo manam-pahefana sy ireo andian'olona izay voakaramany vondrona kotona. Manararoatra ireo vatan-dehilahy tsy ao an-toerana izay nitsoaka ny lefany anaty ala izy ireo. Zaza tsy ampitaona vao olana, vehivavy izay tratra ao anatin'ny trano izay robain'izy ireo ao olana ihany koa ny entana alaina an-keriny ary amidy. Tsy afa manohatra araka izany ireo zazam-behivavy sy ireo zokiolona ka mahatsiaro verzo ho tsy hisy mpiay izy ireo. Zazavantagna zandarimo amin'izany andriana satria ny zaza efa tsisy mianatra, ny haniny tsy hita azon'olona dia no amin'izay koa alainy vavin'olona efa tsy hita ny atao terina zany le olo an-tanàna dia amin'izay zany milefa dia atao an-tanàna amin'izay zany teny alainy zay raha tiana. Mangataka ny ampitsaharana avy hatrany ireo fanenjehana izay ataon'ireo zandary sy ireo vondron'olona ny kotona ireo ny fokon'olona amin'ireo fokotany miisa folo. Tsy mihinagna ao zany, tsy mihinagna olo malemy voteraka herignandro fa tsy mihinagna. Mihinagna matsagna. Agny amin'ny amaraigny koa zigny vao mivaly satria tsisy ny ampamelogno. Tsisy. Na azo moatendrahoana ho azy tsisy. Sahiragna varitina atody jiaby alainjare. Sahiragna mafy tegna sahiragna mafy. Sahiragna tegna mafy koa nefa sahiragna angatagna mba hijanona ny fanamboragna mo tena mafy. Lalahy milefa fogna tsary hita mitsy lalahy. Mangataka ny amerenana ireo fananana izay no simbain'ireo andian'olona ireo ihany koa ireo fokon'olona ireo. Ny adizipaka fantatrefa tany colon io tany io ary zahay efa nivelogno tao hatry ny ela hatran'ny razambenay nivelogno tamin'io toerana io fa rehefa voazanaka moa ny gasy ka ilainy vazaha ny tany dia niasany vazaha io zay rehefa mba lasa vazaha io ny hetahetanay mba averigny aminay vahoaka le tany. Izara roa ireo fokon'olona miady io tany mitondra ny titre lot de colonisation Port Berger io etsy ankilan'ireo vahoaka izay manofa sy miasa amin'ny kotona, etsy andaniny ireo vahoaka izay niasa io tany izay milovainy tamin'ny vazaha-panjanaka io. Ia, ary zay atao tsy naman'olo miady amin'ny tany to. Ia, zay atao. Tsisy mamboly eketry zahay. Sokatazana raha mazahay. Ia, le miady tany aminareo. Ao, fa tsy zahay. Fa zay olony karamaigny. Ahina iafara amin'ny ady an-trano ifanaovany izany vahoaka izao raha izao raha tsy mandray fipitra faran'izay aingana ny fitondram-panjakana. Pasika ny ady tany ity dia tsy hainay fa zay mpamondrao amin'ny Sokota. Fa zare miady vakeny ny tompo tany Sokota no tomponady fa zay tsy tomponady. Fa tany ity zany efa voafondronay tamin'ny Sokota. Zay zany no mahatonga zahay rehefa nisy ny fotoagna hoe mahazo miditra anareo izy le tompony tany le namondroanay dia niditra zahay nikarakara le vary teto zay raha be ary tsy mbola nanao zao le vary vaketo zay niditra teto.
mire 7:27 ny velaran-tany izay mampifanolana ireo vahoaka ny mampikony sport berger sy ireo vondrona kotonana sokota groupe mangataka isy miangavy amin'Andriamatoa filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina ireo mponina ny antoerana ny mba hanatanterahana ny fampanantenana izay nomeny ireo vahoaka ireo dia ny amerenana io tany izay nolovaina tamin'ny mpanjanaka io rehefa lany voafidy ho filoham-pirenena ny tenany tamin'ny fitidiam-paritra izay nataony tany amin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny taona 2014.